Ia dia faly miarabantsika tonga eto fandarana araka ny teneniko vidéo teo aloha moa zany misy fitohizana ilay izy dia zavatra hoentiko eto amintsika androany zany resaka question problème d'interprétation zany au niveau de la Bible. Dia inona zany mahatonga anahy tsy le site zany satria mantsy ny olona miteny hoe efa maninona tsy manao amin'ny teny gasy le izy raha za bon misy problème be le izy au niveau de interprétation sy traduction dia zavaiko etopitsika zany fa hoe bon zavatra hoentiko eto zany resaka sombosombony fotsiny fa le izy be da be. Dia au niveau de la Bible zao ny version amizao misy 77 depuis zany année 0 zany rehefa nanoratra Bible zany ny olona misy 77 dia tamin'ny 2014 zao ma connaissance ny version farany dia sorako eto nanao anazy dia ity zao ny version édition première édition zao tamin'ny 2014 izy ity dia efa nisy deuxième édition moa efa nivoaka fa za tsy manana an'ilay izy. Inona zany problème an'ilay izy? Problème zany risy be zany ny teny hébraïque sy grec zany au niveau ny langue zany étymologiquement zany tavela be zany teny frantsay. Dia imagineo zany raha teny hébraïque zany jerentsika amin'ny baiboly efa plus de 50% very amin'ny traduction teny vazaha. Tsy hoe le olona mandika izy amin'ny teny vazaha tsy mahafantatra ninona tsy zay le izy fa ny teny mihitsy mametraka le olana jerefy tsara ange ohatra zao Jesosy miteny an'izao nareo ny fahazavana zao tontolo zao rehefa mijery zao nareo ohatra hoe mindanana ange misurfana amin'ny internet dia jereo hoe nareo ny fahazavana zao tontolo zao miteny araméen zany dia miteny grec izy io les lumières zany misy 11 karazany 12 karazany zany lumière dia eo zany mila jerena hoe fahazavana inona le izy nareo ny fanasin'ny tany dia inona ny tena tiany le tenitenenina zany satria mantsy raha ohatra ka efa napetraka ato amin'ny site zao resaka forme de louange zao ohatra ny forme de louange raha miteny gasy zao dero ny tompo dia ohatra an'izay koa miteny vazaha louer l'éternel. Dia hitantsika zao raha amin'ny teny vazaha na miteny gasy raha ohatra ka za zao hiteny tiako ry trano ry dia tiako ry tomobile ry tiako ry avion ry tiako ry sambo ry tiako ny ray aman-dreniko tiako ny zanako tiako ny fianakaviako ohatra an'izany dia jerefy tsara le mot tiako dia hoe tiako foana dia hoe tiako zany dia ohatra an'izany koa miteny vazaha hoe j'aime ceci j'aime cela j'aime ry j'aime tout zany rehetrarehetra j'aime qui fait tsy ampy zany le mot itenenana an'le izy raha raisitsika zao miteny vazaha matetika rehefa nareo miresaka amin'ny vazaha reny ianao manontany hoe izy io olo io dia miteny le olona c'est mon cousin vasta be zany teny zany tsy détaillé zany teny zany dia miteny izy hoe izy ry c'est ma tante vasta be zany fa ohatran'izany koa nenana miteny gasy be da be ny zavatra tononako amin'isa fa tsy bien détaillé le izy ka ny teny sinoa zany ohatra par exemple zao zay zao misy mpianakaviana sinoa be da be manana niesy izy zao rehefa miantso anao tonga dia mazava be vao mitonona andre mandeha fotsiny le niesiko dia raha sinoa zany malala teny sinoa hoe vao maheno le fiantsona anao fotsiny tonga dia fantatra hoe zanaka rahavaviny mamany soana zanaka anadan'ny mamany dia eo koa zany efa mipetraka zany le position zany hoe zokiny mamany ve sa zandriny mamany. Dia ohatran'izany koa zany amin'le côté rahavaviny zany zokiny rahavaviny mamany zokiny ve sa zandriny zany hoe tonga dia efa mipetraka zany le teny mitonona andre mandeha fotsiny le olona tsy mila zavaina le izy hoe zanaka avy amin'ny dadako zao dia niteraka dia tatatan dia niteraka zao dia niteraka an'izao dia zanak'izy io dia izy natao hoe cousin mbola mila fanazavana be zany or que le misy teny zany tonga dia rehefa miteny tonga dia taky tonga dia malala hoe tsisy fanontaniana le izy. Dia raha ohatra mitonona zany le olona hoe
ho any amin'ny grand-mère koa ozy le ankizy tonga de hafa le fitononan'le grand-mère zany raha ohatra ka avaina amin'ny dadan'le izy. De raha ho any amin'ny grand-mère ozy le ankizy hafa fiantson'le grand-mère raha avaina amin'ny reniny le izy qui fait zany bien défini tsara le izy. De ohatra zao nge jerentsika resaka le teny hoe fanjakan'ny lanitra. De jerentsika le izy amin'ny teny vazaha hoe royaume de Dieu. Le royaume de Dieu zany vasta be zany le izy tsy bien défini zany. De ohatran'izany ohatra zao raha tenentsika amin'ny teny gasy hoe ny herin'Andriamanitra. De ohatran'izany koa zany amin'ny teny vazaha zany de inona de hoe la puissance de Dieu. Or izy io rehefa tenentsika le mot io en grec dunamis hafa be le fomba fanazavany an'le izy. Zany hoe bien détaillé zany le izy, zany hoe c'est un pouvoir de commandement zany le izy. De raha jerentsika zao royaume de Dieu zao sy fanjakan'ny lanitra midika teny baiboly zany ohatrany un peu vaste be le izy fa jereo zao raha ohatra ka étymologique le izy jerena amin'ny version anglais zao tonga de hoe zao le fanjakan'ny lanitra amin'ny teny anglisy kingdom zany hoe kingdom zany hoe roi. De inona le dôme de hoe domaine zany hoe amin'ny teny anglisy zany mazava kokoa zany hoe domaine du roi zany hoe ao zany izy ny domaine manjaka. Fa raha fanjakan'ny lanitra zany mantsy ohatrany hoe eto ambony tany de hoe ny fanjakan'ny lanitra eto ambony tany de mitatra be zany le izy ohatra hoe ao anaty boîte zao ohatra hitanao ohatra anaty boîte de nuit zao ao zao tsy fanjakan'ny lanitra mihitsy ao. Ohatra hoe amin'ny reny hôtel filohena reny andehanan'ny mpivarotena reny zao tsy fanjakan'ny lanitra mihitsy. Ka raha ohatra zany ny teny hoe fanjakan'ny lanitra eto ambony tany tonga de ohatrany hoe vaste be zany le izy tsy détaillé zany le izy satria mantsy raha vakina amin'ny teny anglais le izy étymologiquement king et domaine zany hoe domaine d'un roi. Zay zany le hoe royaume de Dieu qui fait zany efa hafa zany fahazahoantsika anazy fa tsy ohatra hoe bon ohatra tsika zao resaka ny Syrie ohatra raha ohatra ka hiteny hoe eto ambony tany fanjakan'ny lanitra manahirana be zany manahirana be le eritreritra hoe any Syrie fanjakan'Andriamanitra. De resaka Corée du Nord zao ohatra manahirana be resaka any fanjakan'ny Andriamanitra satria anao vao resaka Jesosy any tonga de tapatenda. Ka zay zany mahatonga l'izy hoe teny gasy zany tsy de manan-karena loatra zany amin'le dikan-teny ka hoentintsika miandalana eto zany ahoana zany l'izy ary zay mahatonga l'izy hoe ny olona any amintsika zany ny pasteur zany. Za zao rehefa misy moment miresaka amin'ny pasteur manefa toriteny amin'ny CD reny de misy pasteur mieno de gagabe za zany rehefa miteny an'izao le pasteur hoe tsy fantatray mihitsy ange raha fa zany verset zany ohatra de ho za tamin'ny voalohany l'izy tsy fantako de ho za ao anaty baiboly ange zany à forcer quelques mois zany chaque fois zany le pasteur miteny hoe tsy fantako mihitsy ange zany verset zany de nanomboka ny intéressé tamin'izay naka baiboly gasy de ho za naka an'ity baiboly protestant ty de mba nivakiko zany le verset niteneniko amin'ny teny vazaha reo izy io kay tsy hoe le pasteur tsy malfantatra fa le zavatra mihitsy tsy voasoratra ao anaty baiboly gasy teo vao gaga hoadray ve zay ny olany kifea tsika malagasy zany rehefa mamaky Bible misy zavatra veribe. Za zao nahino taty aoriana hoe ao amin'ny église sainony miteny ny ao hoe ho an'izay mahay teny vazaha na teny anglisy aoka tsika tsy hamaky baiboly amin'ny teny gasy de ho za mba tsara kosa zany zany hoe mba misy tonga saina zany hoe mijery an'lizy hoe io teny gasy io nge misy zavatra be da be anina zany de ohatran'izay zany fipetraka l'izy ohatra zao manome ohatra zao de tsy magaga zany miteniteny ny olona any Madagasikara miteniteny fona reny le mpaminany santika ohatran'ny Fabiola ohatran'ny tsaratsara ohatran'ny tatandraza
rehefa jerenao nge ny témoignage-ny reny sy jerenao ny voasoratra anaty Bible ivy reny ohatra contradictoire be le témoignage tenenin'Andriamanitra amin'izareo sy voasoratra anaty Bible. Jereo zao ohatrany amin'ny témoignage-ny iva miteny izy hoe malahelo ny Jesosy dia latsa-dranomaso mihitsy nozy izy fa betsaka loatra hono olona mandeha nanao fera dia za bo za moa nahita an'izy dia gaga ihany ny tenako hoe miteny an'izany satria mantsy ny baiboly ny vakiako hoe fona ny ranomaso izy izy any amin'ny apokalypse fona ny ranomaso rehefa tongany zany any amin'ny paradisa tsisy tomany tsisy alahelo zay misoratra ato amin'ny baiboly tsisy douleur zany tsisy ranomaso dia izy ndray miteny tomany Jesosy ka zany hoe le tompony fiainana le donneur de vie zany mpanome fiainana zany hoe izy ndray tomany voalohany zany any an-danitra satria malahelo. Fa ahoana moa Jesosy ny malahelo? Raiso an-tsaina kely fotsiny inona natao hoe omniscience. Omniscience zany nge malala zavatra rehetrarehetra na zavatra resahako dans 5 minutes na rapitso na afaka taona ray na afaka folo taona à telle heure à telle date à telle seconde précis Andriamanitra nefa malala na enao koa zavatra resahanao rapitso afaka pitso afaka 1 heure de taona afaka 10 minutes efa fantatra Andriamanitra nge anao inona enao io andeha ivoaka ve ohatran'izao ny couleur n'akanjonao efa fantany zany afaka folo taona afaka 50 taona ahoana ny afatin'ny olona tsirairay efa fantany zany satria zay le hoe efa voasoratra ny tantarantsika tsirairay. Dia eo zany moa misy matetika miresaka amin'ny rehefa miresaka amin'ny mpino reny hoe Andriamanitra nge tsy malala n'inona rehetra tsy malala rehetrarehetra satria maninona nanontany izy tamin'ny Adam hoe rehefa nanota Adam hoe aiza ianao dia nanontany koa zany izy tamin'ny Caïn hoe l'Éternel dit hoe pourquoi aiza zany hoe aiza bela ozy izy zany hoe rehefa manontany zany Andriamanitra zany amin'ny Caïn zany aiza bela dikan'izany zany Andriamanitra tsy malala n'inona be da be nge ny olona miteny an'izany fa Andriamanitra tsy malala hoe tsy nampozin'Andriamanitra ho ny Adam hanota ino ary maha omniscience anazy. Dia jereo nge Jesosy rehefa nita lejambe rehefa nita lejamba Jesosy inona nataony Jesosy inona tiako atao anao izy izy fa nga Jesosy tsy mahafantatra hoe te ahiratra le olona fa ny olona zany rehefa manontany zavatra anankiray zany rehefa olona malala zavatra zany manontany te ahita réaction nao fotsiny le olona fa tsy hoe Andriamanitra rehefa Jesosy nanontany hoe inona tiako ataonao dia hoe tsy fantatra Jesosy le olona te ahiratra ianao zao raha mananjanaka zanakanao zao raha nona ohatra hoe miteny ny mamany avy any tonga avy any hoe nona hono le zaza zao fa zao aminao rainy zany dia tonga eo le zaza zanakao ianao ve tsy mbola manontany any zanakanao nona ve ianao orika izy fa fantatrao hoe mamany efa niteny avy tany hoe nona ny zanakitsika tonga le zaza eo nona ve ianao satria ianao te ahita ahoana maliny anao zay fotsiny angela izy fa tsy hoe Andriamanitra tsy malala n'inona inona fotsiny mandriamanitra anazy zany raha ohatra ka tsy omniscience le izy fa le izy zany bon resaka fotsiny le izy dia hoe malahelo ny Jesosy tsy fa betsaka olo nanao fera zany témoignage-ny io dia be da be ny olona minao an'izany inona ny problème tsy mamaky baiboly le olona dia lasa teniteny foana jereo zao ohatran'ny tenenin'ny avoko zao mbola alefako daholo moa zany horonany tsara miteny an'ilay amin'izay azontsika hoe hitanareo tsara fa miteniteny foana ren'olony reny izy io nge tsara mariany tamin'ny Lucifer zany rehefa nienjera tsy izy reny mantsy nienjera fa fantatritsika zany hoe be da be niaraka taminy zany rehefa nianjera zany ka atao misy anjely messager mpanatitra message ohatra mpitondra hafatra ka reny rehefa nisy nianjera reny nge le tonga le mpaminany sandoka reny mahazo message hafa le olona fa zareo nge mety nahita riva nge mety nahita zavatra tsaratsara mety nahita zavatra fa ny problème avy aiza le source ka ohatra hoe zareo zao ohatra ka alefako eo ny oronany tsara zany misy zavatra resahan'zareo
tsy mitombona mihitsy le izy. Ohatra zao tsaratsara amin'ny teny hoe mila manao akanjo verta, mila mena, fotsy, tsy haiko, de mila sina étoile hono eo, zay hono ny fitafiny akanjony any an-danitra hono. Aiza misy an'izany ao anaty baiboly? Robe blanc tenen'ny baiboly, robe fotsy. De ny anazy ndray toute couleur, avy za jerevonareo ne raha ohatra ka mahita tsaratsara zao nareo miatafo ohatra ny anareny. Ohatra ny olona mandeha manao trombany, mandehana ange nareo avy any amin'ny douane ho an'izay efa tany amin'ny douane tany. Za efa tany amin'ny douane tany, za efa tany amin'ny douane Andremisara efa Damanakazy, douane Andrenamponomena, efa presque niteteziko io douane io. Hitako le fomba douane dévole zany. Manao rituel de hitanao zareo manao rituel. Jereo zao ohatra ny Fabiola. Rehefa mivoaka natao interview izy, hitantsika mandeha io. De asina asina pigeon fotsy, manao gant mihitsy, tena masina be. Iny gant iny zany rehefa mandeha toilette tsy afaka mihitsy ve. Zany hoe zay nge amin'ny Colossien, apparence de humilité. Zany hoe ohatrany masina le olona satria religion no entin'le olona. Religion, ary zay mahatonga le olona nge hitanareo rehefa resaka fiangonana reny, be da be nge any amintsika any. Hoe ny vehivavy tsy mahazo manao pataloha. Be da be nge ny fiangonana ohatra zao ny aty zao misy pasteur namako reny vao nanokatra fiangonana reny hoe tsy manao pataloha ny vehivavy fa miatire olona hono sy ny tarany. Nefa zareo rehefa hiver manao pataloha de asina jupe ivelany. De inona zany rehefa tsy mahazo manao pataloha ny tsy mahazo manao pataloha fa le izy zany resaka fombafomba hoentina andresena lahatra satria zay voasoratra any amin'ny proverbe hoe raha ohatra ka le olona tsy manana révélation de manatanteraka lalàna izy de faly ny vahoaka. Tsisy frein zany le olona, tsisy retenu zany le olona fa raha ohatra ka za zany manao gant fotsifotsy be, raha ohatra ka za zany manao akanjo hafahafa olona any, ohatrany hoe iny ny famasinana mipetraka. Hitanareo ohatra ny cardinal reny mitondra tehana, ohatrany manao androny tamin'ny andron'ny Moïse zany mila tehana de atao mirebareba be ny akanjo. Nefa tsisy ninina le izy après. Resaka fombafomba fotsiny le izy. Zay le izy hoe apparence de piété fotsiny le zavatra. Ny apparence d'humilité izy manana apparence de sagesse, fa en réalité izy tsisy zavatra ao. De zay zany mila tsara azontsika zay zavatra zay. De iverina eto amin'ny baiboly zany tsika hoe resaka traduction zany raha ohatra ka jerentsika any amin'ny version Louis II zao ty vakiko ty. Hitanareo ohatra an'ity zao misy Darby de Louis II tsisy mitovy daholo izy io. De enao zany mijery an'le izy. Ty Louis II ty zany protestant izy ty. Izy ty zany rehefa nidinihako nijereko hitanareo za moa tsy mamaky Bible version catholique mihitsy aloha. Iny tsy vakiko mihitsy iny. Fa comparentsika le izy. Jereo zao hoe nadika tamin'ny teny hébreu sy grika. Zay hono ny baiboly protestant. De rehefa dinihanao izy ty nalaina tamin'ny Louis II ty Bible ty satria raha jerevantsika zao ny amin'ny Matthieu 24:36. Matthieu 24:36 zao version Louis II ihany sy teny gasy ihany miteny an'ity verset ty. Or que Jesosy tsy mbola niteny an'ity zavatra ty mihitsy. Hitantsika amin'izany fa le zavatra rehefa dika teny diso lasa zavatrafa fa zahoantsika an'le izy or que le zavatra tokony zavatrafa. Any amin'ny Matthieu 24:36. Zao misoratra ato fa ny amin'izany andro sy ora izany dia tsy misy malala na dia ny anjelon'ny lanitra aza ary na ny zanaka aza afa-tsy ny ray ihany. Zay zany teny Jesosy hoe tamin'ny resaka fin du monde zany izy de hoe tsisy malala ozy izy fa tongavan'izany andro zany na ny anjely na ny zanaka afa-tsy ny ray ihany. De nareo zao anontaniako metrako question. Iza Jesosy aminareo? Jesosy nge de Andriamanitra ihany. Iza nge niteny?
zasy ny ray izy dia ray ihany. Dia raha ohatra ka fantatry ray zany le izy, ahoana ny zanaka tsy malala? Malala izy ka. Fa ny version Louis II zany miteny an'io hoe raha ohatra bon rehefa miteny an'izay raisoany baibolinareo vérifiez izy raha ohatra ka tsy manana Bible à la main nareo jerevao amin'ny internet en ligne tapeo hoe Bible version Osterwald, version Darby, version King James ohatra be da be le izy azo be da be zany version Bible fa io version Louis II io ihany marqué hoe ni le fils mais le père seul. Io Louis II sy Bible gasy ihany mentionné an'izany hoe ny zanaka izy tsy mahafantatra. Or que tsika malala ange ny zanak'Andriamanitra aizany tsy afaly tsy alalany an'izany. Raha vakintsika ny version Martin zao tsy mentionné io fils io. Personne ne le sait, non pas même les anges du ciel, mais mon père seul. Zay le izy. De Osterwald koa, c'est la même chose lise, non pas même les anges du ciel, mais mon père seul. Version Darby, mitovy ihany koa, pas même les anges des cieux, si ce n'est mon père seul. Na version anglisy mitovy daholo. Ka eo zany misy problème zany fahazahoantsika Bible hoe eny na ny zanaka tsy mahafantatra. Or que Jesosy sy mbola niteny an'izany. Ka io zany misy problème be zany le au niveau ny dikan-teny zany. De ho any amin'ny Genèse chapitre 2 tsika. Chapitre 2 de verset 1 de miteny an'izao le izy hoe ainsi fut achevé Aaron mihitsy le izy tapeo mihitsy le izy noteo mihitsy le verset de vérifiez les baibolinareo. Ainsi fut achevé les cieux et la terre et toute leur armée. Zay le izy et toute leur armée. Raha ohatra ka jerentsika zao amin'ny version ny protestant baiboly gasy dia vita ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra ao aminy. Zay point. Vita ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra ao aminy point. De mifindra verset 2. Tsisy an'le hoe et toute leur armée. De raha jerentsika zao ny version catholique toy izany no navitany lanitra sy ny tany mba amin'izay rehetra momba azy. Point. De mifindra verset 2 le izy. Aiza toute leur armée. Io toute leur armée onge manome fahasetin'Andriamanitra en tant que hoe l'éternel des armées. Dikan'izany zany io zany misy zavatra compréhension efa manque zany le izy. Zay momba an'iny. Be da be le izy hoa. Be da be fa bon sombiny ihany omeko anareo mba azahoantsika anazy hoe aiza hoaiza le izy satria za zany resaka tamin'ny olona ohatran'ireny hoe misy olana be amin'ny fahazahoantsika baiboly tsika malagasy satria ho an'olona tsy mamaky teny vazaha indrindrandrindra misy olana be le izy. De raha ohatra ka ho any amin'ny Luc zao tsika Luc 9 35 55 any amin'ny Luc 9 55 eto zao jere fotsiny na ny baiboly any malagasy anankiroa zao tsy mitovy zao ny dikan-teny eto. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda disant: vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Zay zany amin'ny version Louis II zany. De amin'ny version Darby zany mitovy koa iny sy version hafa. De raha vakintsika eto amin'ny Luc eto 55 de miteny an'izao le izy. Fa izy nitodika dia niteny mafy aza. Point. Ty zany version protestant zany tsy manazava hoe tokony miteny zany hoe tsy fantatra anareo zay fanao anatinareo zany. Tokony zay zany le izy toa an'ity amin'le version protestant le izy. De eto amin'ny version catholique zao fa nitodika izy ka nananatra azy mafy hoe tsy fantatrareo mantsy zay tokony ho fananareo. Zay zao manakaikaiky an'le izy version catholique fa ny version protestant zany efa verbe zany. Io
mila jerena zany le izy, mila jerena akaiky zany le izy. De eto koa zao ohatra amin'ny Ephésiens 1:3 zany. Amin'ny Ephésiens 1:3 za efa niresaka an'ity zany tamin'ny nisy chrétien anankiray zany rehefa niresaka lieu céleste de gaga be moa izy tamin'izany hoe inona Ralph zany lieu céleste zany. Zay ahoana tsy afantarana hoe lieu céleste aho enao mamaky Bible ihany. De zay zany le izy hoe tsy mbola misy an'izany hoe nomeko verset moa izy tamin'ny teny vazaha de rehefa avy eo hoe tsisy an'izany izy ny anato amin'ny beboko de niaraka ny vérifier zay ay tena tsisy tokoa le izy. Jereo zao eto amin'ny teny vazaha zao miteny hoe Ephésiens 1 verset chapitre 1 verset 2 que la grâce et la paix that's hoe 1:3 béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. De eto zany raha miteny gasy isoarany Andriamanitra rahin' Jesosy Kristy tompontsika izay nitantana antsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahina ara-panahy rehetra ao an-danitra, any an-danitra plutôt, any an-danitra. Any an-danitra zany nge zavatra tsy défini tsara le izy, tsy préciser tsara le izy hoe lieu céleste ty teneny ty zany hoe lanitra faharoa teneny ty fa tsy lanitra fahatelo. Ka ny Bibla gasy zao eto miteny hoe any amin'ny lanitra fahatelo le izy or que ny Bibla zany tena tenen'ny Baiboly soratra masina hoe lanitra faharoa. De raha vakiantsika zao ny version catholique isorana ny Andriamanitra rahin' Jesosy Kristy tompontsika zay nitsodranao antsika tao amin'ny Kristy ampitsodrano rehetra ara-panahy any an-danitra, zany hoe mitovy zany le izy. Or que le zavatra tsy any an-danitra. De zay zany mampalahelo de miteniteny foana zany le zavatra après zany de lasa tsy any am'le tokony ho izy zany. Jereo vane ohatra zao raharantsika zao horonan-tsary zao momba ny interview an'ny iza moa sy teo avoko. Za moa nahita an'izy ty gaga ihany sady tena gaga zany hoe à quel point zany ny olona anankiray zany tromper ny devoly. Tena tsy namposiko mihitsy nahita an'izy ty zany fa rahantsika eo zany le fandaran-tsara. Mandalina ve mandalina an'ireny baiboly ireny ve nareo alohan'ny resahana n'izany zavatra rehetrarehetra izany satria tena mahavariana dia mahavariana tokoa ny resakitsika. Raha miteny aminao fotsiny zao hoe ao anaty baiboly eo ny gasy, tena gasy mihitsy ny voasoratra ao fa tsy vitsy kely ny olona mahita an'izany raha tsy atoro. Nisy pasteur maromaro resaka azy miteniteny foana avoko dia zao sokafy ary ny sambola faharoa 23:30 ohatra toko fahatelo amby roapolo andininy fahatelopolo. De efa mamaky am'izay le olona vao mahita hoe gasy. Ay ve zao ny voalaza ao anatin'io ohatra fotsiny. Rehefa nitanisa zany tanosaina ao anatin'io 23:30 io hoe reto avy ny lehilahy maherin'i Davida. Zay le zavatra resahanao. De izy avy lehilahy maherin'i Davida de tanosaina hatramin'ny voalohany hoe ianona avy antsenanina de ianona avy antsenanina le miaramilan'i Davida io ianona avy antsenanina. De rehefa tonga ao amin'ny 30 izy andininy fahatelopolo de mazava be ny teny eo sy horay avy any amin'ny lohasan-drika ny gasy. Zany ny anaty baiboly vitsy ny olona mijery an'izany satria ny olona vao mijery de voalaza atsy amin'ny Matthieu toko fahanina atsy amin'ny Salamo zany ny zavatra malaza fa rehefa le zavatra kely de tsy voajerin'ny olona. Misy anankiroa any amin'ny tantara voalohany koa misy an'izany gasy tena GASY amin'ny baiboly protestant. Amin'ny baiboly katolika izy ataony hoe gasy GAAS. Amin'ny baiboly teny frantsay izy ataony hoe gasy. De mbola tsy mino ny gasy ndray rehefa teneny tsy gasy tika io resahana io fa gasy hafa io ka. Aiza eto Madagasikara misy gasy akoatranao. Zay zany le izy hoe aiza eto Madagasikara misy gasy ohatranao de tsy mino ny pasteur, bien sûr tsy mino ny pasteur ko ianao miteniteny foanako. Miteniteny foana ianao ko. Gasy le izy jereo tsara nge ohatra ny sœur Fabiola zao na zazakely 5 taona ve ino an'izany hoe
ohatra zao Fabiola hono miteny hoe nazo révélation de hoe ao barikadimo narce de l'alliance de hoe Abrahama hony Davida hony nitsoka tao taiza moa izy fena reveste sa Abrahama tsy tadidiko tsara mola izy na zaza mijery anazy hoe tena zany de volo miteny mihitsy reto olona reto de zavatra mahazo an'ity avoko ty inona fantatreo amin'ny baiboly olona miteniteny foana hoe io zany jetanao le gasy zany nataony dika-teny fotsy tao protestant de hoe gasy ohatra le tenen'ny Fabiola hoe Isakara de hoe nitsoka hono Davida hoe noentiny nenjehana Salomon zanany hony de nandeha tao tamatavy hony sa Sainte Marie moa tsy tadidiko tsara le tantara fa amin'ny YouTube ao nareo afaka mijery anazy fa bon zako moa tsy te ezaka hitadidan'le izy fa mandreraka be le histoire de rehefa niverina hony Davida hony tany amin'ny tany de niteny hoe irao Isakara hony hoe mandeha Isakara de zay hony tonga hoe anarana Madagasikara bon tsy magaga le izy aiza zao Fabiola am'izao manao vacances kely izy any amponja aloha fa bon zay zany le vokan'le izy ka tiry zatra tenen'ny avoko ty zany maminany sandoko io ranga io hitanareo le jerevana ohatra ka verenantsika kely fotsiny le eto amin'ny Luc 9:55 vous ne savez de quel esprit vous êtes animé ozy Jesosy zany hoe le raha zointsika kely zany le tantara alatsakanay ve tompony hafa avy an-danitra ohatran'izany de normal Jesosy hoe tsy fantatrareo koa ny fanamianimenareo de jereo tsara ne ho an'olona anankiray zany mimite zavatra anankiray io ange tsy vitanao mimite tena tafiditra manao imitation raha tsy le fanahy tonga ao aminao jereo ange ohatran'ny hoe mpivarotena ange tsy sitrapony mivarotena fa misy fanahy mianime anazy mahatonga izy mivarotena de ohatran'izay koa ny olona mpandainga ny olona anankiray zany tsy afaka mandainga raha tsy tonga le fanahy lainga mihitsy tonga ao aminazy mianime anazy de mandainga de ohatran'izany ny olona mangalatra raha tsy afaky ny fanahy iny mangalatra foana izy de jereo ange ny olona mpandeha boaty rehetrarehetra za zao anisan'izany lakamisy zoma samedi anaty boaty foana io samedi io aza tsy aritra tsony le iandry hariva de mandeha samedi après midi de aiza mandeha boumon mikavo de ao manao resaka favetavetana ohatran'izao sy miaraka mitoka sy mitariny miaraka mpivarotena satria zay le fanahy mianime olona anankiray zany de tsy afaka n'izy io ka io avoko io ahoana moa vitanao manao kung fu zany anao serpent anao gorille raha gorille tsy ao aminao ahoana anao tigre zany hoe kung fu na ohatran'izao raha tsy tigre ao aminao ka io le bibilava serpentony io bibilavy io miteny io ka le fanangy eo za zao mivavaka za chrétien tsy avy manao kung fu zany za tsy mahavita an'izany tsy mahay an'izany inona ka anao rano any amin'ny doany de hoe tao eo amin'ny ceinture eo satria zay fanahy mianimenao de miresaka beboly am'izay le olona mamitaka vahoaka ary misy pasteur nge vao fitaka io ranga io mihitsy ane be da be zany ka miteniteny foana ka io zany fanao am'le olona zany jereo fotsiny inona ny profession mimite biby ve biby le miteny ka tsy vitanao mimite biby raha tsy biby ao aminao zay le izy za zao sy avy manao hoe andeha anao imitation ny zavatra anankiray zany raha tsy atao amiko ny fanahiko tsy haiko manao an'izany jerijerevonareo ohatra ny olona dala reny le malady mental reny inona ny fanahy mianime anazy de mahavita zavatra tsy araka ny eritreretinao izy ahoana moa inon'olona anankiray hoe ny avoko miteny hoe raha toizanareo ny vidéo eny amin'ny YouTube eny hoe amin'ny 2017 ony any Madagasikara lasa premier puissance mondiale manonofy tsy ampy fialam-bolany amin'ny kung fu de mivadika any amin'ny baiboly rehefa tsy hay le izy avoko aza miteniteny foana fa lasa mandreraka be mba olon-dembe ihany ny tena ka mandreraka sy manala baraka tena ohatran'ireny mamory olona le izy fa bon ny olona vorina koa ne tsy mandinike Amerika zao firy taona vao lasa premier puissance mondiale
Sinoa zao mandady ohatrany tohatra efa depuis 5 taona zay vao tonga premier puissance mondiale. Izy ndray hono zao izy manazava matao interview hoe en 2017 lasa premier puissance mondiale Madagascar. Zany ange natao hoe pasteur Mayol fanroany miteniteny foana. Pasteur Mayol zany miteny hoe en 2013 apetraka ho président aiza le tsy tanteraka de zao tsy samby voaka tsony manome faminanina. Ka le izy le messager ny anjeravitany manome faminanina le olona. De arantsika nge misy vidéo anankiray koa mampome be ahitanareo an'izany hoe olona tsy malala baiboly na io zatra tonono verset anankiray 10 teneny io afangaro n'le izy. De zany mitonona hoe ny olona rehetrarehetra samy manana fanan'Andriamanitra afaka maminany mandaingy ianao. Tao jerentsika le vidéo. Amin'ny Efesiana toko 4:1-10 dia mazava ny voalaza. Efesiana toko 4:1-10 dia manao an'izao amin'ny anaran'ny Tompo hoe ary izy nanome ny sasany izy karazany 5 ho apôstôly. Ny apôstôly dia fantatsika fa apôstôly manara-dian'ny Tompo. Ary ny sasany ozy ho mpiandry dia hitantsika ireny asan'ny mpiandry ireny. Ary ny sasany ozy ho mpaminany dia hitantsika misy olona maminany misy miteny tsy fantatra sy ny sisa ireny. Ary ny sasany ozy ho evanjelistra dia fantatsika tsara ny evanjelistra fa ny pasteur, ny mon-père sy ny sisa. Ary ny sasany ozy ho mpampianatra. Mpampianatra zany dia maître ny dikany. Ka tsy nisy mihitsy ampanetretena ny ilazako an'ity ahafantarantsika zany hoe inona marina le zavatra tena ataon'ny maître avao. Ampanetretena ilazako hoe tsy misy olona niantso an'i Jesosy mihitsy ka nanao hoe azafady hoe pasteur Jesosy. Ampanetretena hono ny lazaiko an'ity hoe tsy mbola nisy niantso an'ny hoe pasteur Jesosy. Ny tena ataonao ny mandainga ianao hoe ianao tsy maître ianao tsy mpampianatra ianao fa bon raha aminao niveau resaka bible lava sy gorille zany ianao mpampianatra aloha fa raha baiboly ianao tsy mpampianatra na miteny ianao mpanatretena fa fantatra amin'ny fomba fiteninao fa ianao tsy manetritena satria mandainga. Ozy ny vidéo hitantsika teo hoe mpiandro izy dia hitantsika ny asan'ny mpiandro reny ozy izy. Alefa ho an'ny manan-tsaina ty teny ity. Ny protestant maneran-tany na en Angleterre io na aiza ao a Madagascar rery ihany misy io mpiandro manao lamba fotsy ohatran'ny masery io. Ka io mpiandro tenen'ny baiboly nge andraso vakintsika amin'ny teny vazaha il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ka io mpiandro teneny io nge dia hoe pasteur e. Fa nga mpiandro ino andrasan'ireo lamba fotsy ireo. Dia ny teny zany avoko teo hoe ny évangéliste ozy izy hitantsika hoe ohatran'ireny pasteur, ohatran'ireny mon-père reny, hitanareo fa madika le izy. Dia zany hono hoe manetritena olo hoe hitako hoe mpampianatra olo dia hoe tsy mitona ino ny ataony avoko. Fantako ny ataonao ka mandainga, mamitaka vahoaka. Ka ho antsika zany mba dinio le soratra mazava fa aiza misy mon-père ao anaty baiboly na zany aza tsy fantany ko inona zatra teniteneny amin'ny faminanina io na ny fonctionnement prêtre aza tsy fantany. Prêtre zany ange olona mpanao sacrifice any amin'ny hôtel e. Fa nga ao anaty baiboly nga misy miteny hoe mon père il a donné les uns comme apôtres izy, comme prophète, comme évangéliste, comme pasteur et docteur. Aiza mon père tsisy le izy. Hitanao afangaro le izy hita amin'izany fa miteniteny foana le olona dia ny olona koa moa tsy mandinika dia zay manaraka an'le izy hoe tsika hono gasy gahasy le izy. Ohatran'ny tenen'ny Fabiola hoe Isakara le izy dia natao hoe Madagascar. Dia raha ohatra zany avy tao migasy zany ny peuple hébreu zany dia tsisy verset mihitsy ve ny tenan'izy io. Tena tsisy verset mihitsy, tsisy verset anankiray fotsiny ve dia miteny hoe ny gasy dia zao. Dia ohatran'izany zao ny be da be tiany fiangonana ty aoriana au Madagascar hoe juif de inona dia hoe gasy ange ny tena netomboan'ny juif fa tsy zareo avy tany Israely sy ny tariny.
ka mampiomehibe le izy. Hitantsika amin'izany fa io dikan-teny gasy io misy tsy milamina izy io. Jerefo tsara zao. Misy faminaniana momba ny resaka internet. De inona io resaka faminaniana io de tany amin'ny ancien alliance zany de hoe misy faminaniana de tanteraka izy am'izao de inona zao ny internet amin'ny teny gasy de hoe tranokala. Jereo fa misy olona daladala anankiray zao ijoro any hoe teny hoe nahazo révélation tamin'ny tompo fa Jesosy ka inge vehivavy izy tonga teto satria io le tranokala io lasa kala ndray hoe kala Jesosy ndray zany inge ataonao fa nareo zagaga am'izany e. Ny faux prophète mitsangana foana mahita zao ary de avadiko zareo le izy. Isakara lasa Madagasikara lasa hoe mandeha ho Isakara. Fa izy tsisy resaka anjara mihitsy izy io. Jereo ane ohatrany amin'ny any amin'ny psaume zao fantaritsika tsara ty verset ty tsy mila tolono kokoa le izy. David amin'ny teny hoe mideran'i Jehova ny fanahiko. Raha jerevantsika amin'ny teny vazaha izy io mon âme bénit l'éternel. De jerefo tsara ane amin'ny olombelona anankiray zany corps, âme, esprit. Zany hoe mizara telo zany. De samy manana fonction différent zany ny corps, âme, esprit. Fantatsika hoe bon la sœur fantatsika inona ny asany. Mila vokisana sakafo raha tsy zany maty izy io ohatran'izany. De ny âme ohatran'izany pensée sy ny volonté sy ny vouloir any zany amin'ny pensée. De ny esprit zany any zany resaka communication, communion amin'Andriamanitra zany sy any zany resaka adoration. De jerevo am'izay deran'i Jehova ny fanahiko ozy ny salamo amin'ny teny gasy. De amin'ny teny vazaha amin'ny teny hoe mon âme bénit l'éternel. Io zany ohatran'le resaka paradis sy le lieu céleste teo ihany. Andriamanitra amin'ny teny hoe lieu céleste, tsika malagasy ndray miteny lanitra fahatelo, oriko izy lanitra fahandroa. De eto zany mon âme bénit l'éternel ozony David. Zany hoe âme zany izy io, tsy haiko inona ny fiantsoana âme amin'ny teny gasy. De ny any gasy de fana. Rehefa niresaka tamin'ny vehivavy Samaritana am'izay Jesosy ny teny an'izao hoe Andriamanitra dia mitady olona mivavaka amin'ny fanahy sy amin'ny famarinana. De jereo eo zao c'est la même chose le izy amin'ny fanahy sy amin'ny famarinana. Or que rehefa jerevantsika le izy amin'ny teny vazaha de hoe Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Zany hoe Dieu zany eo tsy mitady olona dans l'âme mihitsy. Qui fait zany raha ohatra ka vakina zany le psaume sy le resaka Jesosy tamin'le vehivavy Samaritana amin'ny teny gasy le izy c'est la même chose le izy. Zany nisy moment zay niresaka tamin'ny ankizy vavy zay gaga be moa tamin'izany de hoe zao niresaka anay. Remarqueko zany le ankizy vavy izy tsy manao pataloha. Rehefa hitako izy efa fatapatatra ihany inona ny antony hoe le fiangonan'ny zareo mandrara le pataloha. Fa nanontaniko izy hoe inona moa mahatonga anao tsy manao pataloha. De zao navaly anao hoe symbole ny famasinana io raha fa ozy izy. Ah bon ozy eo. Ay ve aty ivelany le izy e. De rehefa quelques jours tamin'izay hitako ny sariny nandeha tany amin'ny piscine manao 2 pièces zany maillot 2 pièces de gagabe moa. Ianao miteny hoe pataloha tsy azo atao symbole ny famasinana nefa eto indray ianao manao maillot 2 pièces ahoana ihany izy fa tsy azo koa. Zany hoe any zany ianao vatanao hita daholo juste partie intime fotsy zany tapenana ka tsy azonao le izy raha fozy izy. Any amin'ny piscine nge piscine ny olona rehetrarehetra manao maillot de bain ka tsy maninona manao maillot de bain. Fa eny an-dalana tsy azo atao ny pataloha ohatra. De za mogaga be hoe za ve tsy mahazo le zavatra sa ahoana ny fisainan'le olona ho. Ianao zany tsy manao pataloha aty an-dalana sy amin'ny fiarahamonina. Fa ny amin'ny piscine zany manao maillot de bain satria misy manao maillot de bain. Fa ngany amin'ny fiarahamonina koa tsisy manao pataloha ny vehivavy. Ka le izy zany tsy azoko mihitsy zany io zany resaka
problème de conscience zany tsy mifonctionne zany zavatra tenenina hafa dia zavatra atao hafa. Problème de conscience le izy ka manahirana be zany le izy ka ny zavatra ohatran'izany zany aokantsika mailo zany ary zay zany tena bazin'ity nanaovako an'ity vidéo ity zany mba hanazavazavatra ohatran'ireny fa be da be ny fitaka mandeha zany amin'ireny fampianarana ireny be da be zany toriteny tsy amiloniny le izy. Ohatra zao hoe amin'ny baiboly hoe fadio ny fisotroana toka ao tsisy mbola niteny an'izany eo dia zay mahatonga tsika gasy zany rehefa resahana hoe andeha hisotro kely du vin na la bière vera rey fa inona fahotana amin'izany. Vakio ny Bible vazaha, vakio ny teny anglisy, vakio ny teny zay tianao hamakina anazy fa tsy teny gasy fotsiny vakina sy Louis II dia hitanao fa zavatra hafa daholo teneniny. Louis II tsara vakina izy ho an'olona vao manomboka koa misaha fotsiny. Zay zany le Louis II zany ty Bible ty zany raha ohatra ka ianao zany vao manomboka hoe vao hivavaka tsy maninona mamaky an'ity. Satria ty zany plus facile zany fa ianao zany rehefa tena manomboka tena tia fantatra zavatra ianao raha tiany fikiranao ty version Louis II ty very be ianao dona mirindrina anao zay vao tonga saina satria be da be ohatra zao misy any amin'ny Jean any zao misy verset zay rehefa andovakiko le izy l'interprétation misy diso satria mametraka ny olona anankiray zany en tant que omniscience zany le position an'le izy dia hitanao ohatran'izany zao namaky tamin'ny Bible ny version ny nataony izy moa sora farany zao izy zao mbola tsy voarectifieny zao le izy ka ohatran'izay le izy misy zavatra zany tokony verifiena zany hitanareo ohatran'ity amin'ny 1 Jean 2 verset 20 quant à vous, vous avez l'onction donnée par celui qui est saint et vous avez toute connaissance zany hoe toute connaissance zany dikan'izany ianao efa malala zavatra rehetra zany hoe mametraka zany ianao zany amin'ny position-ny misy an'Andriamanitra toute connaissance izy fa rehefa mijery version hafa ianao vous avez de la connaissance. De la connaissance, quelques connaissances. Fotsiny zany le izy fa bon, ty zany rehefa miteny hoe toute connaissance zany lasa hoe omniscience koa zany ianao. Ty zao Louis II miteny an'izany. Bon, rehefa mamaky ohatran'izao fa izy zao rehefa jerenao zao ty le version ny révision Bible farany ty zao mbola tsy voaovany le izy fa anaorinana angamba misy anovany le izy. Dia ohatran'izany zao ohatra hoe amin'ny le amin'ity zao ohatra ty zao amin'ny ina moa Louis II hafa zao ty zavatra teneny ty dia any amin'ny Osterwald zao le izy mazava be le izy hitanao ty bien-aimé je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. Izy zao raha version Osterwald zao vakina hafa mihitsy le izy any zany plus clair kokoa zany le zavatra teneniny zany dia io zao anisan'ny nitsolony hitan'ny soraly izy hoe tsy zay le izy ao anatin'ity dia nitsolony le izy dia ohatrohatran'izay zany le izy angamba azontsika ihany angamba hoe inona ny olana miresaka le traduction zany sy interprétation fa aoka zany mba karokaroka atsika fa tsy hoe manaraka ataon'ireny olona miteniteny fona reny ange miteniteny fona ange reny olona reny raha ohatra ka ianao zany mihaino zavatra teneny tsaratsara tantandraza olona miteniteny fona fa magaga anazy zany misy olona hoe miteny hoe mba efa nivavaka 20 taona zay patati patata nefa manaraka an'ireny olona reny. Alizy zany nanivavaka 20 taona ary eo zany le problème zany io ange tsy hoe nivavaka 20 taona ianao dia zay misy ange ny ancienne génération dia misy ny nouvelle génération
jereo zao ohatra ny patriarsa zao sy Davida zao raha dinianareo fotsiny fomba fanompony Davida sy fomba fanompony zareo taloha misaraka ny lalanjareo tsy mitovy mihitsy. Ka ny kristiana amintsika amin'izao koa misy ny atao hoe ancienne génération dia misy ny atao hoe nouvelle génération. Misinny anankiray zany lalanao ny olona anankiray zany rehefa anisan'ny ancienne génération zany miteny an'izao foana izy. Zay nge fa 20 taona ny vavaka e. Dia nareo vao nivavaka taonareo e 20 taona ianao. Fa izy miteny aminao hoe fa rehefa 20 taona ianao dia tsy maintsy ianao foana moan'Andriamanitra zavatra. Raha ohatra ka jerentsika zao ny tantaran'ireto nanohatra baiboly reto ane Paul ane tsy niaraka tamin'i Jesosy fa raha ohatra ka jerentsika zao reto Paul anisan'ny tena nandeha nanohatra zavatra betsaka izy fa izy anga niaraka tamin'i Jesosy izy tsy ninoko fa tato zany tsisy resaka mihitsy hoe tamin'ny izy moa tamin'ny Pierre tsy niteny tamin'ny Paul na Jacques izy moa na Jean tsy niteny tamin'ny Paul hoe zay nge fa 3 taona fa 5 taona niaraka tamin'i Jesosy dia no vao converti kely voaingany io ndray teny an'izao zay foana angely izy raha olona zany miteny an'izany misy namako ane miteny an'izany be da be rehefa miteny zavatra kely justifiavan'le izy zay nge fa 12 taona fa 30 taona mbola tsy teraka ianao nivavaka zay fa nivavaka d'accord fa fantatra izy misy anao ka zay le izy le zasaka le ancienne génération satria le ancienne génération zany basé amin'ny expérience hitany tany aloha foana izy miteny anao fa Andriamanitra tsy manavony zavatra rehetra zay le izy fa oka tsika ho mailo zany amin'ireny miteny mpaminany reny fa reny ny ankamaroany reny sandoko reny jereo ane nareo mba malala tantara Bible na dia ataontsika hoe kely asaky teny zavatra zany Andriamanitra no révélation zany imagineo dia teny tamin'ny Moïse na tamin'ny Paul na tamin'ny Jean na tamin'ny Luc sy ny tariny anvonina aloha anao dia anatina fivorinany an-danitra hono fivorim-be masina tsy haiko inona moa izy ty dia fa nga izy ty parlementaire fa nga Andriamanitra mila vianao hoe ahoana atao an'ity anao an'ity zay nge nyteneny tamin'ny Job taizy ianao tamin'ny namoronako ny tany izy tamin'izany nandahatra ny olo etoile sy ny lanitra sy ny tany io taizy ianao dia tonga le mpaminany sandoka avy any hoe maty 3 jours ny maty zao tsy haiko efa mipiry maty lasa kilalao le izy dia zao izy farany le kilalao ny lasa mane vacances tsy haiko migadra 4 taona tenin'Andriamanitra nge miteny hoe Dieu est Dieu tenin'Andriamanitra nge miteny hoe zay nge tsy manana compte à rendre qui que ce soit zay tiany atao io Andriamanitra izy tsy tonga dia mitadana hoe raha fa ahoana atao an'izao na hoe antany anao hoe ianona atao ahoana ity zao dia ny anjaro zany lasa kilalao le izy hoe andeha hamontsy fivoriana inona ny avianao ilain'Andriamanitra aminao hoe olombelona kely ohatry antsika ty connaissance tsika nga mandeha izy connaissance tsika nge miakatra kely dia eo dia ny sasany miakatra kely eto dia eo fa nan'Andriamanitra nge tenena atao misoratra masina hoe jereo lanitra sy ny tany io izy mes voix ne sont pas vos voix mes pensées ne sont pas vos pensées ka inona zany akana hevitra amintsika olombelona mortel no tsy azoko le izy ka dia mino le olona hoe maty le olona dia isany mandeha mivory dia convoqueny président ny parlementaire le olona dia manao maty kely aloha dia vita le fivoriana dia mitsangana dia da teoriana tamin'izay lasa lamody zao pasteur rehetrarehetra mivoaka zao raha tsy avy maty hono lasa ohatrany hoe tsy miaraka amin'Andriamanitra dia za zany zao manazavazavatra atao amin'ny baiboly eto raha tsisy pison kely zany eto amiko zany dia zay dia voly satria za koa manao akanjo noir zao le izy ridicule le izy ka ianao rehefa mba manan-tsaina aokatsika mba handinika aokatsika mba hamaky fa nareo aza manao ohatrany nazo ana taloha hoe tsy mamaky tsy maninona zay tenenin'olona dia eny tompoko fay zay vao tonga saina hoe
aiza ty voafitaka fotsiny. Za tsy mbola nahita tato Paul vonona kely anao androany fa misy zavatra kely tiako tenenina aminao dia rehefa avy eo anao lasa ianao mandeha manoratra any amin'ny Korinthe. Jean, anao vonona kely aloha ianao fa tia moka zavatra anao any amin'ny Apocalypse dia rehefa avy eo soratanao le izy. Zany ve nataon'Andriamanitra tamin'ny Jean? Zany ve nataony tamin'ny Paul? Hitanareo nge zavatra ataony avoko anao rindrina satria le fanao aminy mitovy foana ane. Le fanao aminy mitovy foana resaka hoe mahazo faminaniana. Hitanareo afaka kelikely io hatraiza io adalàna io. Androany amin'ny tena an'izany fa hitanareo raha tsy mijanona amin'io zao hitanareo hoe aiza ito iafaran'izy io. Zay rehetra amina sandoka ane misy inona moa zany misy conséquence foana io Voka Maïol tamin'ny télé patati patata. Dia rehefa avy eo indray lazain'Andriamanitra mandainga. Lazaina hoe Andriamanitra indray hono tsy manara-tanteraka ny tenina. No, dia ianao niresaka tamin'ny devoly ka. Devoly niresahanao. Ary ohatran'izany anie jereo tsara ange nareo sao dia gaga amin'le resaka le manatona reny médium reny. Reny ange misy mahita zavatra Fa raha reny ny anteranao tia ny raisinao tôt ou tard mianjery ianao ka okontsika ho mailo zany. Dia manaraka indray zavatra hafa ny hoentiko hazavaina amintsika reto fa bon reto zany mandreraka be nge mahita an'ireto miteniteny foana miteniteny foana hoe reny mpiandro izy dia reny ny ataony dia ny évangéliste reny pasteur sy mon père reny hita mihitsy fa n'importe quoi zavatra tenenina